Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaksika tompoko, ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Ilay Andriamanitra ilay tsy anay, ilay tsy nandao anay, ilay Andriamanitra mitantana ny fiainanay ary miteny anay isan'andro fa tia anay. Misaotra anao ny amin'ny fitahinao anay tsirairay aby nandritry ny alina ary namezanao anay indray ny maraina vaovao. Andre ny vatsy izay omenao anay. Mankasitraka Jesosy, mankatelina ary izany indrindra mbola angatana hifamindrapo sy famelan-keloko aminao. Izay rehetra vita anay teo anatrehanao manko ty ratsy avokoa, satria anao mihitsy no efa niteny efa eny an-danitry Jehovah manosika ny loha mijery ny zanak'olona. Ndao misy manao ny marankanjo efa niodina taminao izay rehetrarehetra. Ary izay ny antsoina ny anaranao izao maraina izao, angatana hifamindrapo sy famelan-keloko aminao. Dia anao le Andriamanitra mpamindra fo, ka hiteny amin'ny hoe tsy mba olombelona kato fo, fa noho ny amin'ny anaranao tokoa dia ampinonao ny fahatezeranao aminay. Mangataka aminao ary amasiny teny izay ambara ankehitriny, amasiny mpanomponao izay hitondra ny afaka, ary amasino ny vaokanao izay andre irao ny fanainao masina hanokatra ny foamam-panahy tsirairay handray ny afatrao. Dia amin'ny anaranao feny Jesosy no angatahako atanteraka an'izany mba ho lavrary araka ny sitraponao. Aleloia. Amen. Dia faly indray miarabantsika mianakavy ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary faly manona ny fiadanana ho amintsika tsirairay aby. Ary Andriamanitra ny fanantenana ny anomenao anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Amen. Romanina 5:12, 7. Izany tsodranomasina izany no nomeny Tompo ho vatsy ho antsika indray izao maraina izao ry havana. Tsodrano izay omeny anao raha makivaky ny taona 2024. Taona vaovao mandritra ity volana janoary ity dia mbola fotoana ifampiarabana sy rariana soa noho ny natratrarana ny taona vaovao. Fa raha jerentsika vetivety fotsiny ilay andro voalohany amin'ny taona vaovao, dia maro ny olona no mihevitra fa rehefa tonga ny tonon-taona tahaka an'izao dia miova daholo ny zavatra rehetra. Aoka tsy ho fitahany eritreritsika nefa isika namboarina izao tontolo izao ho any amin'ny zavatra hafa ihany koa ny fisainana, ka hoe hanova zavatra ny taona 2024. Tsarovy ry havana fa mitovy amin'ny andro rehetra ihany iny andro voalohany amin'ny taona io, ary mitovy amin'ny andro sisa rehetra ihany koa izany hoe haharitra 420 izy, ary hitoetra eny rehetra eny ny ahiahy sy ny tebiteby, fa saingy amboamboariny tsiky fitaka sy ny korana ary ny fety aman-tanonana ho milamindamina kokoa. Mety isangan-javatra isan-karazany ihany koa aza, nefa tsy maintsy ho tapitra ary tsy ho azo sakanana na verina ihany koa iny andro voalohany iny. Fa ao anatin'iny andro voalohany iny dia maro ny olona no manontany tena ny amin'izay hitranga ao anatin'ity taona ity, ary dia tsy fantatra tokoa ny ho avy, fa toa miteraka tebiteby ho antsika izany, tsy fahafantarana ny ho avy izany. Eny na dia mianakoako etseroa aza ny tsodrano mamivoaka amin'ny vavan'ireo mpandalo sy ny mpisera maro. Tsarovy ry havana fa tsy misy zavatra tsy tantintsika mihoatra noho ny tsy fahafananana antoka, na ihany koa fahatsapana, fa miaodiaody mandrakariva ao amintsika ny fahoriana, na ny eritreritra na tsy fahombiazana na lozo. Nefa zavatra tena mitranga izany, ary moa ve tsy ao anatin'izany ity Covid ity. Ary izay ry havana no tanjony vatsy ho anao isa-maraina, sanatria tsy ho fanambarana tombitana ho anao ny vatsy, na hanambara aminao izay hitranga amin'ity taona ity, fa ny tena tanjona dia ny hanambara sy hampafantatra anao isan'andro
ilay afatra mitondra fanantenana izay omanin' Jesosy ho anao ary voarakitra ao anatin'ny Baiboly. Ampatsiahy ianao ny lalana izay tokony izoranao isan'andro ndrao sarian'ny Satana ho any amin'ny lalan-diso ianao, ka hevitra fa ny taona no manova ny fiainanao. Marina fa mety efa nandray ny fanapahan-kevitra tsara tahaka ny olona maro hafa ianao raha vao naneno ny tamin'ny 12 alina, ary tena tsara izany fa ny Baiboly dia manolotra fainaingana vaovao ho an'izay te hiaino azy sy te handray azy. Ary izany ry havana no fanapahan-kevitry ny olona matsapa fa tsy mahay manao na inona na inona izy ary tsy mahatafavoaka zavatra iray, eny na dia hifidiny tsara sy handany ratsy aza nefa tsy miantoraka amin'Andriamanitra tsy misy vetra. Fa mahatsapa kosa nefa fa ny fametrahana fatokina amin'Andriamanitra sy amin'ny herin'ilay tsotoa, ilay fahamarinana sy fahazavana izay afaka ny mifahasambara-diany ety ankehitriny sy ho mandrakizay no hitari-dalana anao mandritra nyity taona ity mba hahafantaranao ny tena antony hahavelomana anao. Mino ry havana fa efa tonga teo aminao tokoa ny fanontaniana na dia indray mandeha fotsiny ihany aza hoe nahoana moa no velona. Ao kanefa isika tsy handainga amin'ny tenantsika ka hampahery tena amin'ny hevi-diso. Rehefa mandinika fatratra mantsy ianao dia fantatrao tsara fa zava-poana izao rehetra izao. Andeha alaina sary an-tsaina nge ry havana ny toerana nisy an'i Bartimeo Jambe izay niandrandra famindrapo avy amin'i Jesosy ka niantsoantso azy mandra-pandreny Jesosy ny feony, ka nanatonany azy sy ny reresahany taminy ary nanasitranany azy. Ary dia tahaka ny Bartimeo ihany koa ianao ry havana, raha tsy manana ny antom-pisiana saingy kosa manana ny loharam-pamonjena tahaka azy koa nefa ianao dia ny fiantsoana an' Jesosy. Tsarova ve fa mandrehanao izy ary te hampanatona anao ka hiteny aminao hoe matoky, satria tonga teo amin'izao tontolo izao izy mba hampahery anao sy hanome anao ny antom-pahaveloma. Ny fanontaniana ary dia tsy hoe nahoana ianao no velona, fa ny hoe ho aniza no antony hahavelomanao. Ary fanontaniana mitako valiny izany ry havana, ary izay no mahatonga ny Elipa aminany ilaza hoe raha Jehovah no Andriamanitra manaraha azy, fa raha Bala kosa dia manaraha azy. Ary izay ry havana, izay ilay vatsy tonga eo aminao isa-maraina, vatsy mitondra tondro-zotra ho anao mandritra ny tontolo andro. Ary Jesosy no antom-pivelomanao. Tsarova fa afaka mandany ny andronao mandritra nyity taona 2024 ity miaraka amin'i Jesosy ianao, satria izy ilay tena mahafantatra ny tena mampangeta hitanao, izy ilay tena tianao fantatra sy feno antra anao, ary izy ilay manana ny tanjona ho anao. Ary dia andre lalandava ny feony ianao, ilaza hoe matoky anaka voavelan'ny herokao. Ary dia ho tsapanao tokoa fa ny tena antom-pisianao dia ny bebanao lalandava mba hiarahanao amin'i Jesosy foana, ka mba ho anisan'ireo virjiny 5 endry ianao, ka hiditra amin'ny mpifaliana ao amin'ny fanasany lanitra miaraka amin'ny mpampakatra. Ity amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana matoky, fa izao maharesy an'izao tontolo izao. Ka hoy ny Tompo aminao hoe ary omeko fiadanana hito amin'ny tany ianareo, ka andro fa izay ary tsisy anaitaitra fa fongorako ny biby masika amin'ny tany, ary tsy ho teteziko tsabatra ny taninareo. Dia nenzika ny fahavalonareo ianareo mba ho lavo tsabatra eo anoloanareo izy. Amen. Ivavakintsika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina, indray zany fifaliana amin'ny tsodranomasina izay nomenao anay mitsena anay vao maraina indray. Atsapanay tokoa fa raha tena miankina aminao izay
milaza fa ianao no antom-pivelomanay, dia tsy mitsahatra tokoa ianao miteny aminay hoe matoky e, fa efa nandresy an'izao tontolo izao ianao. Izany efa mivelatra manoloana anay ny fahatsarana, velatra manoloana anay ny fiadanana, mangataka ny famindraponao aho, mangataka ny famelan-keloka ao aho. Ianao le Andriamanitra be famindrapo, ampiasao Jesosy aho, ampiasao ny herin'ny voninahitra ho hiasa aminay isambatan'olona, ka jereo izay rehetra mbola mahiryfiry amin'ny fiainana amin'ny lafiny zavatra maro. Ianao no mahita ny tsirairay, hanamarinanao foana fa ny herin'ny fanenao masina no hiasa hatanteraka ny vahatsarana ho an'ny tsirairay aby. Fa na inona kosa ny herin'ny firatsy, ny forongo rehetra dia didina tsy anakery, tsy anapahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Dia voly aliko ny fahafatesana, dia voly aliko ny tsy fitiavana, dia voly aliko ny fiherikerehana, dia voly mampidi-kodina finoana. Didina rehetsimpiany farimy rehetra avy satria fanahy farisy ianareo, fanahy tsy hanana fahefana amin'ny zanak'Andriamanitra. Fa ianao le fanahy masina no omeno ny tsirairay aby hitondra hery vaovao anay, ka mbola itenenanao foana matoky anaka, zaho tsy andao na foy ianareo. Ka tetongony amin'ny ankohonanay, ny amin'ny havanay, ampiara-bavaka amin'ny nitsotranao masina ka itenenanao, tsy efa nandidy anao fa mandehana amin'izao herinao zao. Fa izao Jehovah no momba anao, ary tsisy hajananao amin'ny lalana rehetra izay alehanao, fa tahaka nombako amin'ny seso nombako anao. Mahery izy matanja, fa izao Jehovah no efa niteny, dia ho lavorary ny zavatra rehetra. Dia raha sy lazara voninahitra Jesosy no atolotra ianao, anao zany hatramin'ny voalohany indrindra dia anao mandrakizay, fa ny fahatsarany, ny fahombiazany apetrakay ho an'ny ankonanay sy ny mpiara-vavaka aminay, naiza mandreny miapatra ao. Aleloia, amen. Dia mirary soa antsika mianakavy havana, samy tahiny Tompo, amen.